aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Misaotra anao izahay fa nomenao an' Jesosy izay zanakao. Jesosy eo, mahafantatra tokoa ianao fa mihalany ny finoanay ianao, miamiala ato anatinay izany vokatry ny tsy fiorenanay. Mampianatra anao amin'ity hariva ty ny amin'ny fahefana nananao Jesosy, ny amin'ny finoana izay tokony ho entinay kristianina ankehitriny. Raha mbara zao teninao zao Jesosy dia mangataka aminao zahay, miteneny ianao fanahy masonao, torohevitra avy aminao ny mpanomponao raha hitory zao teninao zao, amin'nanao Jesosy, amen. Faly miaravantsika rehetra ry havana malala, tratra izao asabotsy 28 janoary arivo izao. Isaoran'Andriamanitra amin'ny nanomezany izao fotoana isan'ny 3 volana voalohany izay tanterahana eto amin'ny FLM Mbativinaky zao, izay ato anatin'ny filovana Mbativinaky. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amin'izao arivo izao dia hitantsika ao Matio 5:17 mitratra amin'ny 7:20. Filazantsara ny Matio 5:17 mitratra amin'ny 7:20. Rehefa miaramety izany sika dia mpitsanganana no makinany teny ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny ondrana tsambokely Jesosy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho voasavotry ny alon-drano ny sambokely, fa Jesosy natory. Ary nanatona izy ireo dia namoa azy ka nanao hoe, Tompoko, vonjeo fa maty izahay. Ary hoy Jesosy taminy, nahoana no sarotaotra ianareo ry kely finoana? Dia nitsangana Jesosy ka niteneny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Ary italanona ny olona ka nanao hoe, lehilahy manao ahoana re io, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mazava tsara ry havana ny ten'Andriamanitra eto, arak'izay voalahatra ato amin'ny programa manao hoe dia nitsangana izy ka niteneny mafy ny rivotra sy ranomasina dia tony tsara ny andro. Raha ny ten'Andriamanitra dia hita miariary tokoa fa maneho ny fahefana izay ananany Jesosy. Ary ao anatin'ny ten'Andriamanitra izay vakina teo koa dia maneho ihany koa fa kely finoana ny mpianatry Jesosy eto. Raha mandinika tsara isika ry havana ny fiandohan'ny filazantsara amin'ny Matio ny 7, ny 9, ny 10 dia mahita fa alahatry ny Matio mifampitohy ireo toroteny sy fampianarana fototra nataon'i Jesosy tany atendrombohitra. Ary avy eo asehon'ny Matio mifanesy ihany koa ireo asam-pahagagana nataon'i Jesosy tany amin'ny faritany Galilea sy tany Kapernaumy sy ny manodidina azy. Ny antony ry havana dia izao, mba ho fanehoan'ny Matio fa tompo mahery tsy amin'ny asa fotsiny ihany Jesosy, fa tompo mahery amin'ny teny indrindra koa Jesosy. Zay ny antony anehoan'ny Matio an'izany. Rehefa nitoroteny mantsy Jesosy sy nampianatra dia vakivava ny mpiaino azy. Vakivava izy ireo satria nisy fahefana be ny teny Jesosy eto. Tsy mba tahaka ny any fariseo na mpanora-dalàna rehefa mitoroteny.
tsy misy fahefana ao ambadiky izany fa ny Jesosy navakivava izay rehetra ny haino azy satria nisy fahefana be tao amin'izany. Ny teny rehetra nefa ry havana na dia misy fahefana toy ny inona kanefa tsy arahinasa dia manjary teny tsy manan-kely sy tsy mahasoa ka mijanona ho teny fotsiny ihany. Fa Jesosy eto raha manjery tsara atsika na mandiniky tsara ny filazantsara ny Matio, avy nanao asa fahagagana maro izy, avy nitoroteny izy, avy nampianatra izy reraka. Rehefa resy lahatra ny olona ny fampianarana sy ritoroteny nataon'i Jesosy, ny abetsaka ny olona nanantona azy, tsy afa-po fa mbola te hiheno ihany, mbola te hiheno ihany, mangetaheta. Ka ny fahatsapan'i Jesosy fa reraka izy dia nitenina mpianatra izy, ndao sika andeha amin'ity sambokely ity hakarivotra. Fa azo zavain'ny Matio tsara eto fa mba hampitoetra tsara ny teny Jesosy sy fampianarany ao am-pony mpiaino azy dia tsy maintsy naneho asa-pahagagana maro ihany koa Jesosy ho fanamarina fa hery sy fiainana ny teniny ka mahavelona sy mahavonjy ho an'izay rehetra mino azy. Porofon'izany nanarahany reto olona be dehibe an Jesosy satria mitady hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra, mitady fiainana avy amin'ny tenin'Andriamanitra sia fahavelomana sy mahavonjy ny tenin'Andriamanitra. Asehon'ny Matio eto fa manana fahefana ny teny Jesosy amin'ny zavaboary nataony. Voalazan'ny Matio eto, ary zany indrindra voalazan'ny loha hevitra eto hoe nitenen'ny mafy dia nitsangana izy ka nitenen'ny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tony tsara ny andro. Ananan'i Jesosy fahefana zany amin'ny alalan'ny teniny mampitrahatra izany rivotra sy ny ranomasina izany. Eto anefa tsy fahaiza manao fotsiny ihany no antony nanaovan'i Jesosy ny fahagagana eto, fa ny mba hamonjen'i Jesosy ireo sakaizany izay tojo zavatsarotra teo amin'ny fiainany. Ary zany fahatsapan'i Jesosy ny zavatsarotra teo amin'ny fiainan'ny mpianany zany na ny sakaizany zany nahatonga an'i Jesosy ny teny mafy, ny rivotra sy ny ranomasina dia tony tsara izany. Tao anaty zany nefa ry havana, rehefa nisitaka kely ireo vahoaka be dehibe Jesosy, niakatra teny amin'ny sambokely satria reraka izy. Rehefa tao anatin'ny faharerahana izy dia natory tao anatin'ny sambo kely. Reniko ny toromaso izy no nitairy ny mpianatra teto. Ary rehefa nitairy ny mpianatra izy dia natsapa Jesosy fa kay ve kely finoana ireto mpianatra reto nefa eto aho. Tahaka atsika ihany, rehefa reraka isika, rehefa mahazo fandriana kely tsika dia ao toromaso zay. Ka Jesosy aza na dia reraka nefa mbola nasiny alon-drano eny ambony ranomasina vao maika nahita tory satria manana toetra maha-olombelona zay izy dia izay faharerahana ao anatin'izany. Nataotra mafy ny mpianatra vokatry ny tafio-drivotra sy ny ranomasina io. Ny taotry ny mpianatra eto dia manambara ny hakely finony ao anatiny. Nefa teo le mpamonjy azy, teo le mpamonjy azy. Zava-misy amin'ny fiainantsika ankehitriny ange zany e. Na dia fatatsika aza fa eo Jesosy dia tahotra no mamely ny fiainantsika. Raha manana olana kely tsika eo amin'ny fiainana, na manana olana goavana tsika izay atreno amin'ny fiainana, dia ny zava-misy ataontsika voalohany tsy mivavaka aloha fa mandeha manantona ny namana sy ny havana. Any mitaraina, any mila vonjy, any mila torohevitra. Rehefa tsy afa-po vao mitodika amin' Jesosy. Izay le mahakely finoana ny zanak'Andriamanitra ankehitriny. Nefa tompo dia eo akaikiny eo ny havana sy ny namana tadiavina. Ny finoana asehon'i Jesosy eto ry havana dia finoana izay miteraka fiainana. Io no takian'i Jesosy amin'ny zanak'Andriamanitra ankehitriny.
fa raha mijery tsara sika ny Matio eto dia mampalahelo ihany raha nylohabava tamin'ny mpianatra Jesosy. Nahoana no mataotra ianareo ry kely finoana? Izaho zay eto anatrehanareo ve tsy fantatrareo hoe ina no ataonareo ny rivotra, ina ataonareo ranomasina? Mahagaga ihany zany. Ary zavatra nampilohabavan'i Jesosy dia izao tamin'irety mpianatra. Efa maro taona, 3 taona Jesosy, na maromaro kokoa no niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianana. Ary tsy vita niaraka fa niara nitoetra tamin'ny mpianatra izy. Io anisan'ny nahatonga Jesosy niteny an'ity hoe kely finoana. Ary io nahatonga Jesosy nilohabava tamin'ny mpianatra. Zay ela be izay ve niarahako taminareo, zay ela be izay ve nitoerako taminareo, nahoana nareo tsy mahatoky ahy? Zay rivotra kely sy alon-drano io ve no ataonareo namampatahotra e? To mahagaga ihany tokoa zany ry havana raha mpianatry ny Jesosy no taitra ka namoan'i Jesosy tamin'ny torimaso teto amin'izao tantara izao. Ary tsy fila amin'izany tsika zanak'Andriamanitra ankehitriny manao an'izany. Fa raha mandinika isika ry havana ao amin'ny Matio 5:7-7, ilay tantaran'ny boka sy ilay kapiteny, indrindra ilay kapiteny tena tsindriny eto, ilay finoana tao amin'izy ireo tao amin'ilay ampon'ilay kapiteny izay nahatonga an'i Jesosy nilohabava ka nilaza hoe tsy mbola nahita finoana lehibe mihoatra ity aho teo amin'ny zanak'Israely, eny hatreo mpianatra aza. Ina ilay finoana tao anatin'ilay kapiteny? Fakio tsara Matio 5:7-7. Fa narary ity zanak'ilay kapiteny ity. Tsy teo amin'i Jesosy izy narary fa tany amin'ny toerakafa. Niazakazaka ilay kapiteny nitady an'ilay mpamonjy. Rehefa tonga teo izy niteny tamin'i Jesosy. Tsy niteny an'i Jesosy hoe andao anao ho any amiko, fa mitenena anao dia sitrana ny zanako. Gaga Jesosy. Satria izy ilay kapiteny, izaho koa mba lehibe ho izy, manan'izay feheziko aho, fa rehefa miteny aho dia manaraka izy. Ilay io finoana tao anatin'ilay kapiteny io nahatonga Jesosy nilohabava hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izao aho na dia teo amin'ny Israely aza. Ka tena tsindrina eto ry havana ny amin'ity resaka finoana ity. Ny tsy finoana ry havana dia tsy ahitantsika vokatsoa eo amin'ny fiainana. Ny finoana ry havana dia miteraka loza sy fahafatesana eo amin'ny fiainana. Ary ny tsy finoana dia mahatonga ny fisarahantsika amin'Andriamanitra. Ary rehefa misaraka amin'Andriamanitra isika dia ny fahafatesana no ambadika izany. Io ny tena tiana tsindrina eto ny amin'ny finoana. Fa ny finoana ry havana io no mahavonjy. Noho izany ny tsy finoana dia tsy mahavonjy. Fa izao ry havana, na dia manonjanonja aza ny ranomasina, na dia manonjanonja aza ny finoantsika noho ny fahotana sy ny heloka ao anatintsika ry havana, dia tadidio fa Jesosy dia afaka mampitsahatra an'izany. Hain' Jesosy mampitsahatra an'izany onjanonja ao anatintsika izany, vokatsy ny tsy finoana, vokatsy ny fahafatesana izay miatra amin'ny zanak'olombelona eto an-tany noho ny ota ihany izany ry havana. Fa raha mahatoky ianao dia fantatry Jesosy mampitsahatra an'izany, ary hainy izany, ary tsy homenatra azy ianao rehefa mahatoky an'i Jesosy. Fa ny ankehitriny rehefa dia matahotra ny kristianina, satria efa zatra loatra ny andro tsara izy, dia malemy ny finoany raha atody zavatra sarotra izy. Izay zava-misy amin'ny fiainan'ny kristianina ankehitriny. Tsy miomana hitondra fahoriana ny zanak'olombelona na ny zanaka ny fiangolotanana malagasy raha atojo zavatra sarotra izy. Raha ny zava-misy ry havana any amin'ny faritra misy anay iny, any amin'ny faritra tapana varitra iny, any Kiangara iny sy Akazobe iny, eny ny eto amintsika zatra an'izany. Raha malala fa fahavaratra ny andro nefa tsy orana. Mitabataba ny zanak'olombelona, mitabataba ny kristianina hoe ahoana ihany re izy ity e, na ahoana tsy misy orana e,
ny am'ty aloha dia ho vita ihany fa amin'ny herotaona dia ho loza ny fiainan'olombelona ho loza ny zava-misy zany zavatra mampitahotra n'olona satria tsisy orana dia hoy ny sasany no ianareo miasa amin'ny andro tsy fiasana nge no mahatonga ny orana tsy misy noho izany manota fady ianareo. le andro tsy fiasana ny aminay ihany dia andro alakamisy io andro tsy fiasana zany hoe tsy fiasana any an-tanimboly na any an-tanimbary fa rehefa tonga ny andro alahady miasa izy mba tia metraka fanontaniana hoe finoana manahoana re zany fa ny andro alakamisy indray natao andro tsy fiasana fa ny andro alahady natao andro fiasana fa rehefa misy orana ny andro sabotsy dia tsy hitany kristianina fa aiza ny ahitana azy any an-tsaha izy rehefa lahady dia rehefa tonga ianao mamangy azy fa nahoana taiza tsy hita e nga misy tsy fahasalamana ve dia hoy izy hoe mananaroatra pastora fa mba misy orana e hitanao hoe niketra tsy vita nge ty ketra ty pastora raha vao tsy ararotina amin'ny orana io nefa afaka herinandro tsy sorana maina ny ketra karakaina le tany lalovanorana satria zao ny zavatra tsy fantatra ity jesosy ty nge mahay mampisy ny tsy misy zay le finoana ao anaty zay mihitsy tsy misy zay mihitsy mitadiaviny jesosy amin'ny zanak'olombelona kehitriny tsy ny fahaizanao mananaroatra amin'ny fotoana misy ankehitriny mitadiaviny jesosy aminao fa ny anakenao fa jesosy dia mahay mampisy ny tsy misy ny anakenao fa jesosy dia mahay mampitrahatra ny rivotra sy ny ranomasina ary jesosy dia mahay mahatonga ny orana izay tsy misy lay finoana io no andrasan'i jesosy amin'ny zanak'olombelona ny finoana nge ry havana no ahavitana zavatra ny finoana nge ry havana no ahafahantsika mahay mampandroso e ary zany no takiany jesosy amintsika fa ny zava-misy rehefa tratran'io zava-misy anakiangaro io ny olona na ny amin'ny faritra avaratra iny ny kristianina indrindra ny tena mimonomonina ary tsy mijoro izy sady sahy tsy mivavaka izy rehefa lahady fa rehefa lakamisy kosa izy dia manaja le fomba tsy miasa io aiza ny finoana kristianina zay nampianarina aiza fino kristianina zay mandray ny ten'andriamanitra fa ny rivotra sy ranomasina nge dia nanaiky an' jesosy fa ny zavatra tsy fantatra tsika kristianina koa dia izao avelan'andriamanitra isika ho zoim-pahoriana avelan'andriamanitra tsika ho zahatoetra koa ny finoatsika mba hahafantaratsika ry havana ny halaly zany finoatsika an'andriamanitra izany mba hahatonga atsika hivavaka mba hampisehotsika ny herin'andriamanitra sy ny voninainy amin'ny famonjeny atsika eny amin'ny hafako aza tsy maintsy avelan'andriamanitra hisy ireo fa raha tsy zany tsy fantatsika ny finoatsika tsy fantatsika iza tokoa lay inoatsika fa io soratra masina hoe fantatro izay inoko fa ny kristianina ankehitriny dia tsy mahafantatra zay inoana mahagaga ihany zany ry havana raha tsy voazahatoetra tahaka reto mpianatra reto isika ry havana dia tsy mahafantatra ihany koa ny halaly fitiavan'andriamanitra antsika isika zanak'olombelona indrindra isika zanaky ny fiangonana loteranina fa raha manana finoana tahaka ny voatsinambitsika ho jesosy dia afaka mahafindra ny tendrombohitra jesosy ry havana dia mahay izy jesosy ry havana dia mahery izy ary jesosy ry havana dia mahavita zavatra mahagaga izy fa raha mino koa ianao dia homeny jesosy anao zany dia ho vitanao fa raha tsy mino anao dia ho reraka eo foana isika fa na inona ny ena rehefa ataotsika raha tsy mahatoko isika sy tsy mino an' jesosy dia sasam-paona izany ary nitakiany jesosy amintsika dia ny anakentsika azy fa jesosy no tompo sy mpamonjy antsika zay ny zavatra tadiavin'i jesosy amintsika fa maro ange zanak'olombelona ankehitriny rehefa tratra ny zava-manahirana tratra ny fahoriana tratra ny zava-misy alondrano sy ny rivo-doza rehetrarehetra eo tsy mahafantatra koa hoe ao aiza tsy mahafantatra koa hoe aiza tokoa moa ny tokony andehanako hoe misy ve ilay andriamanitra
fa rehefa tsy mahita vahaolana fa mitodika amin'Andriamanitra. Nefa izao tsy manadino izy, tsy manadino izy ry havana, tsy manadino Jesosy, fa eo mandrakariva izy. Ary zany tenenana mafy ny mpianatra, nahoana no matahotra anao ry kely finoana, nahoana no matahotra anao ry kely finoana. Mafy anie zany teny zany, ary dia mahagaga tokoa izany. Mpianatra izay niaraka amin'ny efatra amin'ny ela no mbola matahotra ihany. Raha ianao matahotra ve ianao, raha misy tafidrivotra, voaingana kely zao tsika niaina tamin'ny horohorontany, tsy zay ve? Dia rehefa miresaka ny olona dia natahotra, tena loza eny, zahay naorinay daholo ny entanay dia nitsoaka nivoaka ny tokotany, zay zavatra sarobidy no noentinay. Aiza le finoana? Dia hoy le tantara anankiray zay taoko azo be ny soan'ity tantara ity. Rehefa nandeha le horohorontany dia mitantara le olona tetso, dia niozongozona ny varavarakely, dia taitra le ankizy, dia nitazono mafy le varavarakely, dia nifoaziny le rainy. Haingana anao fa misy mpangalatra hoy izy, io fa ozongozony ny varavarakely. Dia rehefa nahita le varavarana niozongozona zay izy, haingana anao fa iny izy efa mifindrany amin'ny varavarana iny hoy izy, ndia nampo izy aho. Aiza le finoana? Ny varavarakely ve sy ny varavarana ve voalohany, sa tokony Jesosy aloha ny voalohany? Zay ny zava-misy eto. Efa tao anatin'ny tahotra, efa tao anatin'ny orooro, efa tao anatin'ny tebiteby ny mpianatra eto vao namohan'i Jesosy. Satria ny mpianatra dia zatra nahita fahagagana, dia tsy maintsy hamohan'i Jesosy hoe Jesosy eo ataovindray ny fahagagana fa mba hitsahatra ty rivotra ty fa ho hino izahay. Firy ny zanaky ny kristianina, firy zanaky ny fiangonana luteranina ry havana ankehitriny tratra n'izany aretina zany. Rehefa mijery télé mahita ny fampianarana maro samihafa, aty ange misy an'izao fahagagana izao, aty ange misy an'izao, dia lasana izy. Aiza le Jesosy topoinao ny fiangonana anao? Aiza le Jesosy nampitsanga anao sy nampijoro anao? Aiza ny finoana kristianina ankehitriny? Savotry ny rivodoza sy ny ranomasina ny finoana kristianina ankehitriny. Savotry ny fiainana sarotra ny finoana kristianina ankehitriny. Fa tsisy tsony ny fahatokisana an'i Jesosy. Mampianatra antsika ry havana Matio eto ny amin'ny finoana. Ary zava-dehibe tian'i Jesosy ho apetraka ho modely sy filamatra ho antsika ry havana amin'izao isan'ny telo volana voalohany zao, dia izao. Voalohany mitaky antsika hanana finoana madio sy tsotra Jesosy, kanefa velona sy mahery ary lalina sy matoky izany finoana izany. Io ny takian'i Jesosy amintsika amin'izao isan'ny telo volana voalohany zao. Mitaky finoana madio sy tsotra, kanefa velona sy mahery ary lalina sy matoky izany finoana izany. Ny faharoa ry havana dia izao. Raha manana izany hatsaram-pinoana izany sika, dia faly sy afa-po Jesosy ka manao ny voninainy sy are-pahasoavany amin'ny fiainantsika isan'andro izy. Ary tena afa-po tokoa nge izy. Ny fahatelo ry havana dia izao. Manome tokoa Jesosy, fa raha mino sika tsy amin'ny fiatsaram-belatsy fa izy ny tompo sy mpamonjy amin'ny zavatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainantsika ry havana, dia mety izy hanadio ny tsy finoana rehetra, sady koa mibaiko sy mandidy ny zavatsarotra izay mampahory, izay miteraka tsy finoana ho antsika. Fa raha mino an'izany ianao ry havana, dia mety Jesosy tahaka nataony Tito. Na dia tsy nino aza mpianatra, dia tsy maintsy nijoro Jesosy, nampitrahatra ny rivotra sy ny ranomasina, dia tony tsara izany. Finoana toy izany ry havana no ilain'i Jesosy amintsika. Finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, finoana feno fahatokiana ny tenin'Andriamanitra sy fanoavana ny tenin'Andriamanitra, ary indrindrindrindra ry havana dia finoana iainana amin'ny fiainana isan'andro. Zany tadiavin'i Jesosy amintsika. Tsy mitakina inona na inona amintsika Jesosy,
fa lay finoana ihany tadiavantsika ny inonao ny anakenao fa jesosy mahavita zavatra rehetra jesosy tompony zavatra rehetra jesosy mahay mampisy ny tsy misy zay ihany takiny jesosy aminao ry havana minoany tompo anao ry havana dia hovonjenanao sy ny akonanao satria raha manana finoana isika dia manome tokoa jesosy fa raha hiteny mafy ny rivotra sy ranomasina azy ianao dia tonga tonitsara izany raha mino ianao dia afaka manao an'izany ry havana ary rehefa manana finoana tanteraka isika ry havana dia aoka tsy ho resiny ratsy intsony fa reseho amin'ny soa ny ratsy reseho amin'ny finoana ny tsy finoana reseho amin'ny tenin'Andriamanitra ny tsy finoana zay ihany dia ampy tsy mitady na inona na inona isika fa finoana no mahavonjy zava-dehibe ry havana ity resaka finoana ity tsy vo izao tsika nandre izany ve resaka finoana zany fahatra ny fiangonana zay misy antsika dia mampianatra mandrakariva ny ray aman-dreny ihany ny amin'ny finoana finoana no mahavonjy ny finoana ihany no mahavelona ny finoana no mahatonga antsika hanana hery handresy ny fahavalo ny finoana mahatonga antsika hahavita zavatra eo anatrehan'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ny finoana no mahatonga antsika tsy afa-misaraka amin'Andriamanitra jesosy any ry havana no ampahery antsika lalandava sy ampitombo antsika isan'andro amin'ny finoana amin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny teny noho izany ry havana dia miorena tsara aza miova fa ny tompo dia mampianatra antsika mandrakariva maneraka amin'ny fanahy masina izy mampianatra amin'izany finoana izany fa raha mahatoky ianao dia omeny jesosy ianao izany finoana izany voninahitra ianao Andriamanitra ilay zanaka fanahy masina izay azo tamin'ny taloha indrindra ka mbola ho azo mandrakizay amen tsangana raiso ny fitahina ho amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana ny fanahy masina amen